Sotasota dia mipeny ny Antany Rintso. Ireto avy no nanomehana ny tantara. Etoara na Anjatovo, Soloniana Rakotoarvelo, Marika Andriamaefatena, Dina Nicole Lararso ary Voary Asina. Mody tsy mahita ve izany sa tena tsy mahita e? Oa, dray. Ay ve jery? Azafady rehefa tsy hitako a. Kely moa ny sasany dia tsy hitan'ny olona tsoniko. Aiza koa e, olona be io kely ahoana? Ka hita fa zaniko. Vaovao? Zao faly mahita an'la zao. Ahoana? Asiana fiarahana kely sa ela ne zay e? Tena tsisy fotoana kiza, somary mbola maimaika kely za io e. Moa ny sasany efa misy madama dia manadininy akamako. Aiza koa e. Mba misy manahirana kely fotsiny akia. Aleo kia manaraka, aza malahelo e. Ok, zay zany. Nga tezitra rotony. Allo aloha zany de. Ndao ary. Ndry koa zany. Tsy miova amin'ny toetra mora tezitra io mihitsy rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny loha. Raitra nefa ohatr'izany mihitsy e. Eno ah e. Tonga kiza malala. Jery, nisotro toka nga ianao zany? Mba nandraindray kely fotsiny kia. Fa nanomboka oviana indray moa zany ianao no nisotro toka ka? Za nga nisotro betsaka e. Kely fotsiny, faribodiny vera. Na kely na betsaka, efa misotro foana ny anaran'izany. Aza manimba ny tempolin'Andriamanitra re a. Androany fotsiny kia. Nisy namako taloha zay nifanena tamiko dia tsy namelany ane raha tsy niarana indray kely taminy. Fa olona zany ilanao fitisa Andriamanitra ka. Io namana io tena io ny pozina be indrindra amin'ny fiainan'ny olona raha tsy mitandrina. Ndry koa ki, zavatra kely iny. Ny kely ihany no lasa betsaka ry jery a. Nga ianao io mieritreritra hoe reny misotro toka gaigla reny tonga dia toka be iray tavoahangy no nisotroany tamin'izy vao nanomboka nanandrana ny sotro ka kely ohatr'izany mihitsy nge ny atombohan'ny sotro e. Ndry koa kia, azafady ary. Ao fa tsy anao tsony. Za marina kely tsy nifanena tamin'ny jery omaly. Ataovy sere, dia ahoanao sisa lirika? Efa manambady ny sasany dia miseho matitra betsy sady miseho endry. Fa atratrako ihany ka, tsy namelako raha tsy landray keliko. Ndry koky. Kizaniko, zaza mihitsy tsy aty amin'ny raitra no ampiesona ny fahendrena fa lehilahy ianao raha tsy laviko. Sura mihitsy ho ahy. Ohatry ny anaovandrianay e. Fa nataoko inona koa zao nareo ka? Tsy namelandry raha tsy tafiaraka za sy antso. Ka raha tsy indray ary ve zany e? Ino ah, samba gaga. Ka fiarahana tsisy tanjonako, tsy aiza idonany. Io indray ndry fa hanomboka ilavany a. Mba teneno mihitsy aloha zandrinao io raitra fa tsy. Aleo anaovako azy e. Ohatrany tsy fantany hoe raha tsy zahany dia tsy misokatra amin'ny sakafo io vavany io. Efa ndatsa makanina indray. Komary ny zaniko. Efa mazatra koa e. Tsy ataoko mataitra tsony. Ok izay ka, nareo ry vavy indray ny tohatra ny ady eto. Nde hiasa kiry diary a. Ok, dia matoky ianao mba tsy verina tsony ane reny maly reny. Eno ah e. Matoky indry fa tsy andro tsy antelo tsony reny e. Eny ary, mastoa ela. Ndry koa toraka izany e. Arovitra izao ivadika iny a. Arovo mba tsy ho lavo mifakam-panahy. Raitra koa ny tsy sevitra mihitsy. Mariny, tsy afaka mihitsy io mahay mandangolango io. Efa trany am-pianarana mihitsy vera angao. Iny daholo no mitarika ny ankizy aditra. Tsy miova mihitsy. Aleo mitandrina ihany fa ratsy be ka.
andeha hivoaka angandry izany? Tsy efa io hitandrio koa ve? Fa rehetra koa ve tsy mba azo anontaniny e? Ka tsika tsy vary tsy loaka. Mba mitadiava ary kalo reraka. Dia tadiavindry hay izany ahita. Dia merda kia. Vehivavy lehibe io ndry dia miandry tolora-potsinety foana. Ndrio moa izany dia tsy mety mihitsy raha tsy mandatsa foana. Fantatry ndry tsara fa manan-kilema. Tsisy olona afaka hampiasa izany. Ny ndry moa izany dia io kilemy foana no ialana amin'ny akamoana. Firifiry ny olona manan-kilema mahavelo tena. Lasa fa tsy ady amindry ato ka. Dia ahoana ilay vary e? Izay ataondry aho e. Tsy mahita. Mangatany amin'ny antso. Okey. Daontsika selany da aloha ampiasana ny jery ao. Ay ato le dala miasa. Ie, sady ohatran'le bebe ato mihitsy raha soky a. Zany a, fa mba ahoana nahafantarandry an'izany? Ay, za relahy zany. Raitra ny ety. Aitoko moa. Ato ny braony. Oui. Bonjour. Raitra. Gaza rery. Ahoana le tsy bainina? Ay ve raha iantso e? Mandroso. Mahazo toerana daholo aloha e. Fa ahoana nahitanareo mibraoako? Ay, zara nisy zavatra tsy hita rehefa tadiaviny izany lesy a. Zany moa izy io? Oui. Ka inona lesy ny vaovao izay elizay? Zao fotsiny lesy no maly tsy miova e. Mandaingy zany raha olona. Madama zao dia efa vaovao be. Eno a, dia izao kandra mandona be izao koa. Fa tena tafaka kosa aloha nareo a. Aiza koa e. Hita fa marina izanyko. Fa roviana marina ho izany izay no entiny lany aminareo e. Mba te ahita an'izany madama anao izany zaiko. Fa fantatrareo angemy madamako e. Isa? Diarika. Aiza. Kay ve mivady anareo sy diary? Ieko. Mila rozazy mihitsy aloha izany a. Hita ho a. Leo aloha ilamy. Le tamin'iny azy efa saika ady tsy vitako. Nga mbola eny sy mivavaka be any kaly. Ohatra e. Mihoatra lavitra azako. Aiza ny aty o? Ho avy e. Surprise. Raitra sy antso. Hoaio. Ely izany a. Bonjour ndry. Bonjour. Mandroso e. Fa ahoana nahitanareo ny tranonay? Asesiky ny fitiavana kia. Zany. Misaotra e. Misy vahiny jery a. Ay ve raitra sy antso e. Mazaho toerana. Ina no azoko arosanareo? Atovy an'ilay mafampana kira misy a. Tsy miditra ato tranonay sy reny a. Efa ny Jesosy tokantranonay. Tsy miova mihitsy kindry tiako. Mbola masina kely ohatran'le tany ampianarana ihany. Iovaninona moa e. Ny any ivelan'ny valan'ny tompo aza tarihana mba hitraka za efa ato anatin'ny dreve no ivoaka. Sanatria efa hitako iny lala tsara ka izorako a. Azoko ny famonjena ka ho tanako. Tany mafy izay anananao ny tompo mba tsy hisaka ny satrobonina hitrona e. Eno ay e. Ty vatany laty ity tokony mba nanao pastera mihitsy a. Zany mihitsy e. Samy manana ny antsoan'Andriamanitra azy ny olona tsirairay e. Varindresaka etsika fa andrasaka zavatra arosanareo vetivety a. Sy mba miseho milaitsy. Fa miseho milay maninona koa izao ka. Jereo amin'ny reniko. Fa deba kosa aloha zareo a. Zany atsara ny tranony. Mialina indray ny sasany ao. Mialina mihitsy ka. Ohatr'izay zao mba zany vadiny jerika. Aza malatsaka kiry raitra. Hita avy efa ela nge zany tian'izy iny e. Ka tsy hisy mihitsy izany e. Andalika lena aminareo any aloha izany mba hitsidika kely ankalo e. Fa miteny ankalo any lahy. Asa hoe inona izay no hohanin'iny ao. Tsisy vary ny ao an-trano e. Ohatray. Fa naninona kosa indrindra mba nividy. Inona? Efa ho lava. Tsy mba mitady mihitsy kala fa dia miandry tolora-potsiny foana veko. Mba hazara azy toetra ohatran'io e. Fa hitady aiza amin'ity kilemany kosa izy e. Sy ny akamoana mibetsaka. Zany foana no ialany ilany isan'andro izao.
Fialaty veloha tena tia azy iny e. Olona misy klema nge ho ahy iny e. So mba ho sarja ho an'ny lahy fotsiny a. Nareo koa tsy azoko mihitsy. Mahay mampiditra dia mahay mamoaka. Odry, zao koa very le kamivavy ty mbola matory ihany a? Ay tonga nareo. Fangandry marary. Inona koa io marary eo fa niakamon'ny tsotro zao? Ary to madito io vilany ato. Nga tsy nandro. Fena dia davindriandra ho koa e. Ngao misy ninina. Dia inona zany no andry tato ka? Inona moa no anko eo? Dia inona zany ry io? Efa andro antontolo very antso no tsy nanendry sakafo tsy honona. Nendry izany no be indrindra. Zany rehefa zatra mitavandra olona foana ka. Raha azo toetra mihitsy tiraisytika. Tsy mba misy fangorahana an'ilay zandry ny manan-kilema mihitsy. Na dia kely aza. Ndao akindry etiko misakafo any ivelany ihany a. Misaotra letsy a. Dia asa nga e lary jery? Ay ve raitra e. Mandroso e. Ay, bonjour aloha e. Bonjour ndry. Ahoana ki inona ny vaovao? Dia asa nga ho ahy lahy. Ny asa ve moa ho tapitra e. Fa ahoana? Ka zasaka haka ny lamba hivoaka keliko. Efa miandry antsika any antso. Ka ny asako angeky mbola betsaka e. Mbola be da be ny asa miandry ao. Ny asa ve le ty ho tapitra. Fa mba ilaina koa ny miala voly kely e. Dao moa e. Dia ho aiza nefa e. Andao fotsiny e. Any lahy mahita izy. Tsy maintsy miezaka na dia sarotra amika izany noho ny kilemako. Tsy vitako tony ty latsalatsainy indray tsy isan'andro ty. Marina e. Raha mba teto mantsy zao dada sy neny a. Tsy ohatr'izao ny fiainako. Dia inona izany no ataoko? Asiny ty mba ho vitako. Dia hisy olona andray ahy koa ve? Kalo ve? Hoay diary. Andray aky. Boribory marina ny tany a. Dia ahoana ki? Vaovao izay elizay? Sao e. Sao mikitringatringa lava tsisy fanafan'izao e. Mahireza kia. Misaora amin'ny zavatra rehetra hoy ny tompo. Inona koa ki nisaorako amin'izao a? Izao aky no hitiavan'ny tompo andria. Izao kilemako izao. Ie, misy aza ny olona mbola mihoatra lavitra noho izao mahazo andry izao mahazo azy a. Nga tsy efa hitandry ilay rangampito filazantsara maneran-tany iny sady tsisy tongotra ny tsisy tanana nefa dia feno fifaliana ery izy manao ny asan'ny tompo satria fantan'izay inony ary hainy ny mankasitraka ny tompo mila matoky ny fitondrany tsy miankina tanteraka amin'ny fotsiny dria dia haindry ny mifalina dia ao anatin'ny zavatsarotra sy ny sedra aza. Aleka izany ndeka. Tsy mbola hany mihitsy izao sy saiko velomindry. Veloma kia. Mivavaka ao andria. Efa vita be mihitsy any raha jery izany. Mety be amiko. Asa ahoana hozy tsy ary raha mahita an'izao? Ohatra ny hitako eto sahady. Piaro ragaly rivy. Tsy efa ampy ve izay ry bainina? Nareo aza tsy efa vita tanteraka koa. Ampiraga. Mbola tsy ampy dozy. Aleo izy anampy raha mbola anampy e. Vavanareo nga no misotro an'io. Dia indriny manatitra ny hoany a. Ka io zazakely. Ka olona ohatran'io ve ho tonga any an-tranony antsony? Ateritsika ranga izy fa inona koa ary ty manary namana amin'ny fotoan-tsahatra ty. Sady mitaky raitra kely a. Tsy ahoana raha hitany tiarika. Nga tsika hitsofokany e. Eo mba vady ihany. Sady andro efa aly izao aiza no ahitany hoe tsika reto.
ka ndao amin'izay ary aly andao jery ampio aly izy fa mba aiza ihany koa ary ty jery efa ho amin'ny firy alina ve raha nga mbola tsy miditry ny trano ihany na dia hoe be asa be toy ny inona aza fa ino ny zanam-bavahady an'izany mba aingana hiala fa sao midiny eo diary izany mihitsy avy ela hoe tsy ngidiny eo ndraso arehatra ny jirany ivelany dia ho sanatria ve misy mpangalatra tafiditra ve ato sa jery ny tonga sofana iny alitsika sy tony saika andray sypotsiny teo fa nandrehatra jirikala Andriamanitra fa izy ny tsara-piombavahady io ary to jery tena jery io maty ny vadiko re olona jery jery nefa ohatra mamitapina ny fijeriko azy zany ndrasa izahana hoentina makany an-trano fa inona rety mahazo anao fa tena hoana loatra tena hoe mamitapina tsy mahatsiary tena mihitsy ve mamitrafo amin'ity vadiko ity tompo maharary ny lohako fa aiza zany ve ato an-trano ihany grave be koa zany fa ahoana natongavako tato ahitaitra ianao ie makavoka be koa za zany aloha mba hanaovy lasopy kely fa inona loatra ty mahazo anao ry jery dia lasa mivary lava ohatr'izao aiza ve ka dia mahita an'izay mamitapina tsy mareza eto ambonin'ny tany mihitsy tena azafady kia ao fa tsy amerina tsony efa ela ary jery na eno an'izany miverena ao amin'ny tompo ianao dia mibeba tena hitako efa miataka amin'ny tsikelikely mihitsy io fiainanao io tsy izao mihitsy ilay jery ikiko teo ambony alitaraka okizay ka maharary be ny lohako jery io nge izy izao ny vomafy sy mijaly tsy ianao ihany efa hita fa zavatra ratsy sy manimba very jery dia mbola hidirana ihany tovy amin'ireny pozindrena eny toky misoko mangina mamotika ny tovanao ary mety hamonanao mihitsy azy aza be seromonina raha angafa ny lohanay ary efa maharary mba sainy ihany ndeha mba hanatra dosia ato amin'ity orinasy ity avatsy sao mbo voaray nefa kely ny fanantenako ka tsisy mangiditsy andraman'izany ranga kalo hoay jery ave ianao miasa ato ie ary ndry manao inona ty ka hitady asa letsy za inona ny asa vitandry amin'izao Clémandry izao hiezaka ary jery mila miasa mandrosoa ary aloha mandrosoa aty amin'ny birao dia jerena izay asa mety andry misaotra betsaka inona koa izao ty mampitsiky vendrana andry eo mba faly ako moa tony kilemainy tony koa mba mahay mifaly ohatr'izao ihany ohatray fa nahoana mihitsy moa ngatsy mba natao anay ny anjara fifaliana sa natokana ho anareo ihany dia inona ary hoy ny ty mahafaly nahitasa asa inona koa ty mba ho vitandry sapa nampy olona mivarotra fripery nampidiriny jery ny asa ao amin'ny orinasany zareo inona ohatray fa inona zany izao ilay olandry amin'izany nga moa tsy izany no tediavandry io ka za tsy miasa fa velompotsiny eto no andatsahndry alavo izao dia apiditra ihany koa verangary jery dia tsy izany na ampidirinako
Dia efa misy fanavaka vaham-bolo-koditra mihitsy Tsy azoko. Izany koa dia tsy azo. Kalmana Clémy indray verangano ndraisinareo miasa fa tsy mba izay. Ve izany no mahararaina anareo io e. Dia maninona nefa ka? Inona ny olanao? Tsy zaranao aza mba mandray azy raha vavinao ne iny e. Sady mampalahelo fa mana Clémy. Fa zanga moa maninona e. Ao leso momba ampidiry koa Tena miala tsiny kifa tsisy toerana tsony ao Efa lasa ny kalo. Andray kosa. Marina e. Ok ary. Nga tesitry toy izany. Aka. Fa inona koa ty mahazo? Zakako misy ka izany fofony izany Fofoninona? Izany fofona vary mangotraka zaniko. Atao sérieux koa. Be voka kosa angampikalako. Aza mba miteniteny foana kia. Hita fa marina zaniko. Dia ho sanatry tokoa ve? Dia efa omeko andria mahereza. Losa. Losinina rety be voka marina. Aiza ny ety e? Mandroso antso Manahoana nareo? Manahoana? Ialahy mihitsy izao no andrasana. Fa ahoana? Io kia teneno. Misy inona e? Be voka antso Izany ny zava-misy e. Fa aza taitaitra aloha nareo fa mety amintsika mihitsy izany Misy bizina ketrehantsika. Tonga dia tafabe raha izay no tanteraka. Fa ho abizindry izany ny zanako. Nga teo nisy ny teny an'izany eno tsara aloha. Otra mety Mba matahorina an'Andriamanitra. Za tsy hanao an'izany mihitsy. Fa nga koa sitrapondriny atao Fa tsy ny andrifoana koa Dia toero ary ny teniko hitandry azy. Tonga dia ataoko tsy mahita an'iretsondry. Eto teny bekiako iny Tsangana raha tafatsangana Taty reny raitra. Ahoana? Anao sa tsy? Indry tsara fa tsy afaka mitsangana eto raha tsisy an'ireny dia izany anaovandriana chantage ohatr'izao. Ka andry ho any safidy. Eny ary. Anaiko ihany moko. Raha alina izany Ary reny ny andrifatsa. Ndana miasa. Pianao korangatsy. Ka raha tsy atao an'izay tsy hanaraka mibaiko ka. Fa aiza raha izany? Ohatra ny tsy ato an-trano Tozy be koa aliniko. Loza. Ary tokaly ty matory eto akaiko ty. Fa ahoana izao? Loza? Fa ahoana izao? Tsy... Rehefa kily maina ny zandriko dia ararotinao. Tena tsy fantatro izao raitra. Tsisy tadidiko. Mangina ianao Ahoana izao rikalo? Loza ndry mivandravandra fotsiny. Aleo mihitsy aloha alaina sary kely atao fond d'écran. Zahay ka miresaka amiko raha tsy te hiparitaka ty sary ty. Tonga dia izao tontolo izao mihitsy mahita azy any amin'ny FB. Raitra. Raitra. Aleo rangahy miresaka. Hiresaka inona? Mifaofao ilay sary. Tsisy io Ataovy rangahy izay fanarahana raitra. Izay no tokony lazainao. Miavola ihany. Ka ohatrina ny ilainao? Misy ihany aloha reto sary azoko reto fa arakaraka ny vola mirotsaka anao mafako azy tsirairay. Mba aza manao an'io kosa rangahy raitra. Na dia finamanantsika fotsiny ihany aza ve? Ny vola rangahy ty tsy mampinamana. Vola nozatry ny fiainana. Ary ndeza ato izy aleo mody aloha fa efa sasamiandro izay madama. Alefaso ny vola ny volako. Ok ary.
ela kosako tonga sahady. Allo? Voaray ve? Voaray fa misaotra e. Tonga dia efa fao izao daholo le sara e. Eny tompoko. Ny anjarako a. Tsy taitra ianao e. Tsyna izao ny tombotsoa azonareo amin'izao ka? Vola rehetra? Dia vola hitondra makaiza? Tena loatra nareo. Izao na ny asako aza mety ho simba, na ny ona mijery aza tsy ho vitako intsony. Inona ny olandry e? Mialahy. Fa ho vitandry izany ty zanako ty. Vitanjery io. Fa jery ahoana? Tsy taitrikala fa mbola mitoy ny lalao e. Mba matahory an'Andriamanitra e. Marina e. Sao tsy ho zakandriaro ny valony izao. Za tsy mila sermona ary kalo a. Dia ianao koa dia manaiky an'izany. Izay fanarahanareo ry vavy eo e. Ataovy ange mivadika amiko hitandrian'izany e. Zanga moa manapidina e. Jery, fa teza moa ianao io alina ny tsinody? Tany ampiasana ako. Ie, ny tany ampiasana. Be asa be dia tsy maintsy namita an'izay asako zaiko. Dia tsy mahalala miantso akory ve? Tsy mba trapanao mihitsy fitentanako tato ny andranao a? Azafady ho a. Ninao ilay azafady efa mandeha ho azy atao mpahazarana. Androany ianao manao azafady dia rapitra ianao mamerina indray dia manao azafady indray. Ary jery ka mila verina amin'ilay fitiavana voalohany mihitsy ianao. Tena marina e. Tsy mety tsony mihitsy. Mibebafa Jesoa no hitako hoe banga amin'ny fiainanao io. Aleo aloha ikiza atory fa mavesatra be mihitsy izany lohako izany ka. Fa inona fonany ianao e? Tsy efa azonao ve izay notetavinao? Efa azoko tokoa fa misy zavatra iray izay tsy fantatrao ary tsy hahafahanao miala mandrakizay. Fa inona foana e? Raha problème dia ilay lalana nidiranao teo ihany ny voanao. Koramba kalma e. Be voka ny zandriko. Maninona? Sokiry tsara aloha sofina. Lozinina indray re ty e? Ary aza vandravandra be ohatran'io ilay maso fa mampatahotra. Ko maninona raha izy no miteny an'izany aty fa tsy ianao ka? Sa ianao ino mpisolo vavany? Ka mazoky ny aranga aty no andraisako andraikitra. Lasa mihitsy aloha ianao nivoaka mibiraoaka ka? Efa enao izy izay dia anjaranao mieritreritra. Fa ianao ty ve misy olana ny lasalasa saina sy tsy mahinana kanina foana izay tatoato e? Ka tsisy ka. Mafimafy fotsiny ny asako. Mba hiaraka amiko hivavaka e. Tena aleo lokia manaraka ka. Jery a, mila ny Jesoa nge fiainantsika e. Raha tafatsara kamina isika dia tsy mahay manao ninonninona. Tena marina ki izany a. Izay mihitsy ngamba no nahatonga ny fiainako ohatran'izao. Tadidiko ilay tenin'ny tompo hoe ianareo izay efa mijoro tsara mitandrima fandrao lavo. Za mihitsy izany mba efa nijoro nefa varimbariana ka lavo. Inona no ataoko? Tompo mahamondrafo amiko. Andeha ve ianao sa tsy andeha? Parany isika e. Aleo ary io manavetivetika e. Tena tsy mandry ny saiko. Marina e. Ataony rehetra sy antso fitaovana fotsiny a. Milalao vola be zareo tato ato izay. Za nefa na dia ahoron-taraiza tsy fidiany ao anahy akory. Inona reny ataoko e? Ilay masoandro-piainako saika mba hiratra teo toa mivadika maizikitroka indray. Ny asako very na dia mba te hitroatra ilaza marina aza tsy afaka satria tsy tanana andrangotra tsy tongotra hitsipaka. Raha roa andray trato moa za dia mba ho aiza. Ohatrany tsy mba zandriny izany nandraisana ato. Mampalahelo ahy jery. Marina e, indrindra moa fa dia ary.
Inona reny ataoko e? Tena manenjika mihitsy ny eritreritro ka izany ny herinandro atao sezariana dia eo ambanin'ny alahelo hafa ve izany hitoerahako amin'izany? Amin'ny herinandro no didiny kalo. Reto daholo ny vola mety ilaina amin'izany. Raitra, so heverinao io fa zaho aza vao naheno an'izany hoe vehivavy atao sezariana izany. Vola be ohatr'izao ve? Ohatray? Io aza mbola kely rangahy. Aizarynareo izany. Tena ratsy fanara angaha ianao tsy napoiziko mihitsy. So heverinao io fa banky mihitsy ary za ty e. Ka hanome ve izany ianao sa tsy e? Mainka andeha ho any amin'ny diary angataka rehefa tsy hanome ianao. Tsy afaka hiandry ny sitraponao ny fiterahany zandriko Zanga moa afa manoatra rehefa tratra ny fandrahonanao e. Mahay ianao ka. Za zany mihitsika. Ndao any amin'ny banky tsika fa tsisy vola ato e. Nomen'Andriamanitra ny fararetsy Ohatray? Nga sady lasa moana amin'ny mareniny zato izy. Mbola reraka izy fa aza presahanao e. Tsy ahoako e. Osey, niteraka ihany ny tiany kile maina marina. Sao dia mba afaka mivoakinareo azafady? Tsisy tokony hijanonaka eto mihitsy koa ka. Andreo izany mba hiandry andry eto fa so misy landry ahy e. Tsisy tokony ilako anao fa raitra ny milanao. Zany hony e. Ndry izay nanome azy ndao letsy anandray izany elahy manomboko izao. Efa nahazoko fahazon-dalana ko. Maso avy. Dia matika ny kalo izany tsika. Ataonao hitina ary olona kile maina e. Dia ahoana ny zanako ka? Dia izay tsika izy raha izay ny olanao. Dia inona izany natao? Mila mihetsika tsika riantso kapohantsika fara tampon'ilay jery iny angalantsika volanaovana mariazy. Dia ahoana natao amin'izany ka? Tsy taitra ianao e. Raitra ny eo aty e. Ary ao fotsiny dia milamina ny zavatra rehetra. Okay ary. Fa etindreo aizany zanako. Kalomaneny mba hanaovako bizina kely fa mila vola izay sy antso anaovana mariazy. Maninona? Efa nana antso e. Atao inona koa izay indry manan-kilemy io? Sady zanany koa nge ty e. Zay atao indry sy antso any tsy ahoako fa ny zanako tsy omeko ataonareo fitaovana ohatry ny nanaovanareo anahy. Eto aty ny zanako iny. Dia raha tsy hanome hony dia aninona? Ary aleo dorako mihitsy reto be kireto rangahy. Mifona kia aza tao an'io moa e. Eo ambonin'io fandriana io no andanindry ny fiainandry manomboko izao. Dia eto aty ty telefony ty. Raitra, zanako. Aizany aty Raitra. Bonjour. Ary kalma ihany. Za nge tsy fantôme. Anao inona ty indray ianao ka? Anatitra amin'ny papozy ako. Lasa ianao mandeha any Zeray tianao na hiditra amboletra ao dia omeko any diary ty zazy ty. Na omenao vola be aho setry ny fanginako. Raitra. So dia efa tsy rary nitsony kotsy. Efa ohatrinona zay ny vola nomeko anao? Ka mbola tsy ampy e. Maika fa ahoana ka? Jery Aty ianao. Lasa mandeha any dia alefaso mesazy ny vola takinao. Lasa. Aveo alevako. Tandre mo vadika. Tsy mitsitsy anao Lasa fa zany diary. Eno fa miandry Lasa rangaha. Fa nga tsy mba hijery an'le zazy. Tsy rahako fa lasa
Tia izy alovatsy. Seroviana ny andro malazatsika. Tsy taitra ianao hoe vola misy ny aina matanjaka tsy ho ela. Dia ahoana aloha io zanako io hoe tsy maninona fa afaka tezaintsika izy sady ataony kalakilamainy eo ahoana koa ny fitaizany io. Izy azo eo malemy tsy tafatsanganao fa nidorako lehibe indray kotsy so dia mba hanody izany ndraitra. Ina andrara iko an'izany. Jery mila miresaka tsika. Fa ahoana ki? Nataonao aiza ny volantsika rehetra tao amin'ny banky tao? Inona no mampianahana anao io e? Mifona ki za diary. Fa nanao ratsy indray nga? Ie, tena ratsy be mihitsy. Asindrira melazo anatsiko. Nefa mahazo matokandry fa ao aorianan'izao dia iova e. Tsy andro tsy antely tsony e. Tena fay diary. Fa inona no nataonao e? Eno iara fa tantaraiko andry e. Miananao ary a? Andrery jery. Mbola mamerina ny fofonana kia. Sao hoe vadiko foana ianao, mamelanao a. Zany ve? Tena misaotra kia. Mahazo matokandry fa amin'izao sisy izao a dia iova. Kristy Jesosy no antony havelomako. Fantatro mantsy fa ny fanarahana azy ihany no tsy mandiso fanantenany. Ampy izay vitako izay. Tena ampy. So aza fa mba namindrano fo. Dia izao mbola velonainy izao tsy matao anatin'ny fahotako. Izany mihitsy. Dia atao vianatra ao anao koa hoe fadionina mandratsy. Vidio ihany izay atao namana. Izao no namanao ihany na vitana marina anao tany akadiko. Tena marina mihitsy izany. Dia atao ahoana izany izay zanako izay? Tsy ho vitan-kalo mihitsy ny taizany iny. Tsy maninona fa raha manay kaly dia tezaintsika e. Atao naman'izy mirahalahy. Izany mihitsy sady vavikely ilay izy ihanyko. Ndaontsika ndeha resaka amin'ny kaly sa matahotra ny raitra ianao? Anka. Efa fantatro iny no marina rehetra. Misaotra vadiko aho. Indrisy dia izao ve sisy tiany hafarako dia vitandriva kiry raitra ndry izay zokoko tokony hanampy sy hampahery ahy atao mariazandroany raitra sy antso ny zanako lasan'ny zareo za tsy afaka mihetsika eto ampandriana etsoa fa nidora mibekiny mba solo-tongotra. Andriamanitra vonjeo aho tena milanao aho mamindrafo amiko ity ilay maditranao Jesosy fa miverina aminao a mba raisolena dia tsy mendrika azy mandray anao tompoko sy mpamonjiko a Jesosy ary amin'izao sisy izao dia ianao no antony havelomako. Amen. Hay izay olona. Izy izany somba olona ny rano tompo hitondra famonjena ho ahy aza aleo aloha iantsoantso mafy be. Ato ihany e, midy ato a, mba vonjeo reto a. Kalo. Fa maninona izy no midy ato? Dia inona natao ry jery a? Sa tena midy gadana be ny ity varavaran'ity izany. Tsy maintsy pitsohana izany tiako. Tsy maintsy hoe izay zaniko. Mafy koa izy izany. Zay voapitsoka ihany ndao hiditra. Kalo a! Aty ambony. Ndao hiakatra fa any ambony ony. Ato ve? Aty ka. Tsy amin'ity varavarana ilana ity izany e. Kalo.
Fa ahoana e? Zao sisy nanavany raitra na. Fa aiza raitra? Natao mariazy androany izy antso. Zany ve? Ie. Dia fa manino indri no idiny ato? Fa tanteraiko anareo daholo ny zavatra nitranga rehetra. Nefa alohan'izany dia mangataka famelana aminareo aho. Mamela andrika izay ah. Zany mihitsy dia tantarao amin'izay ary. Tsy piraitam-po zasy raitra e. Ny ray no kambananay. Izy moa efa hatramin'izay no tsy tia aho. Ny tena marina aza na tonga ho kilomètre ohatr'izao dia no nataony satria tamin'izaho mbola kely dia natosony teo amin'ny tohatra. Maty moa dada sy neny dia vao maika ny tombo ny fankalany aho. Vao latsa makanona foana ato. Zara teo tsy mba afaka mitady noho ny kilemako. Izay tiany atao amiko dia ataony. Nampidiriny tampiny antso aho dia nekeko na dia hitako fa maditra sy tsy tia akory azy antso. Tsy haiko izay tena tanjony zareo e. Tsy azoko. Fa nga tsy antso io atao mariazy amin'io? Aza tapahana aloha ny teny fa velao izy teny e. I antso ka ny vadiany zareo aho rehefa azo n'izay nilainy e. Satria nataony antso izay nahabe voka. Maninona? I antso izany renjanakao fa tsy za. No mamono fotsiny ianao dia niterenao eo akaikinao fotsiny aho. Tsy matahotra an'Andriamanitra. Tsy manaiky an'izao kosa. Ndry kosa anie tsy tokony nanaiky ataony zareo fitaovany. Tsy manam-pitony aho. Izao no nanaovany aho. Midorana ange mibekehako e. Nefa za tsy afaka mitsangana eto am-pandriana raha tsy iza aniny. Andraiky. Fa hoaiza ianao e? Andeha ho any amin'ny mariazy ny raitra sy antso e. Mila faranana hatreto ny sotasotany ireny. Fa iny izany to polisy? Eno a? Fa ho? Mijery? Reo rasefa soloky sotasota tonga dia eto any am-ponjany daholo e. Any ireo manomby mariaziny sy ny vola tanteliny. Tapitra hatreto ny sotasotanareo e. Fa ino tena ataonao jery a? Za indray ve ny tokony anontaniana ho an'izany e. Fa tsy nareo moa ny tokony halala ny zavatra nataonareo. Everinareo fa tsy hipoitra angano marina. Alamino le tsy baina. Andro malaza nainga androany e. Afa-baraka izay. Raha mahatsara afa-baraka maninona le tira tsy nanao ratsy a. Reo rasefa eto any daholo. Fony e. Fona ho a. Ato aminay izany nareo mianaka no mipetraka manomboka izao. Efa ny fitiananay Bekiva vondry. Dia misaotra ry izy mivady a. Andriamanitra anie hamaly fity anareo. Tsy saorana kia. Efa tapitra iny e. Efa nandray valinasa misotasota. Aleotsika handeha fiainam-baovao miaraka amin'i Jesosy amin'izay. Zany mihitsy e. Miara mandeha amin'ny tombo. Fa tsara izy sady tanao tsara. Ary raha tsara izy a dia ndeha ny fahatsarany hatrany ary no afavintsika amin'ny manodidina antsika fa tsy ny sotasota e. Satria sarobidy ao anatrehany tombo daholo ny olona tsirairay. Malala eo masony. Izay mikasika anareo izy dia toy ny mikasika ny anak'Andriamasiko. Tiany Jesosy anetsika rehetra e. Sarobidy sy malala eo masony. Tiany ao ambalany avokoa. Ny devoly izay fahavalo eny amin'ny rivotra eny moa dia mikendry ny sotasota sy andavona antsika mandrakariva mba hatonga antsika tsy ho tafiditra amin'ilay fanjakan'ny lanitra izay efa noman'ny tompo omena antsika. Ka miambena, miarova tena fa ny devoly fahavalonareo ne dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapaka hoy ny tompo e. Mifandraisa tsy tapaka amin'ny tompo. Fenoy azy ny fiainanao io ary fikiro izy. Aza misaraka amin'izany. Ka na dia sotasota aminao aza le devoly fahavalo, ny tompo kosa manda fiarovana ao antsika. Ka hiala maina eo fotsiny Satana. Fa manoatra no mpandresy sika amin'ilay alalan'ilay tia antsika e. Satria efa nofiteny tamin'irany.
tanjona iray notratrarina dia ilay fiainana mandrakizay eo atratran'ilay ray fa ny sotasota ataon'ilay ratsy dia tsisy ambinina fa raha Jesosy ny miasa tsisy masakana aza misaraka amin'ny tompo ary dia aza mandray ny toeran'ny satana koa hisotasota ny namana izany a. Sotasota dia ampeny ny Antany Rintsoa. Ireto avy no nanomehana ny tantara. Edoara ny Anjatovo, Soloniana Rakotoarvelo, Marc Andriamaefatina, Dina Nicole Lararsoa ary Voary Asina.